Nampahafantariny Orange Solidarité Madagasikara kosa ireo fandaharana asany kasaina ho toto-saina mandritra ity taona 2024 ity. Mahatratra 20 izy ireo ary saika miopana manodidina ny sehatry ny numerika avokoa. Fandaharana asa manodidina ny 20 ny kasainy Orange Solidarité Madagasikara ho toanana sy toto-saina mandritra ity taona 2024 ity. Amin'ny akabeny tena opana amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny numerika avokoa izy ireo. Nampahafantarina tamin'ny ofisialy tetsy amin'ny hôtel de ville Antsinalakely ny mombamomba izany tetika izany. Misy ao anatin'ny fanabeazana izay fatohananay foana zany ao anatin'ny aksa tohananay, misy ny fahasalamana, misy ny kolontsaina, misy ny éducation numérique izay indrindra moa zany ao anatin'ny domaine-nay secteur-nay. Fa ny azo lazaina angambany hoe nanasongadina kely ny androany dia ny programme phare tamin'ity taona ity. Isan-taona misy programme phare foana zany amin'ny tetikasa tohananay tamin'ity taona ity dia mainka mifatoka kokoa amin'ny resaka hoe digital. Io moa ny cœur de métier anay raha hoe zay no tenena fasy amin'ny teny vazaha ka normal be raha ohatra hoe io zany ny tohanana. Ka misy ny les faux savateurs, misy ny hoe Fab Lab, misy ny maison digitale, misy ny éducation numérique izay mbola tohanana, misy les supercodeurs vaovao mihitsy zany programme phare daholo. Les programmes phares anay tamin'ny herintaona éducation numérique izay nametraha antsika ny hoe ny fitaovana sy ny fampianarana ny ankizy tamin'ny sekoly 30 mbola izy mbola hitohy ary isy 7 vaovao-ndray ho atao. Misy ny resaka village orange efa hainareo aminay moa dia hoe zava-dehibe hoe tokony manana amin'ireny hoe any nabavoatra na boriboatra zany hoe tokony hanana daholo ny olona hoe rano fisotro radio, tokony manana sekoly anarany ankizy ary tokony manana toerana fitsaboana raha saina mila zany ny mponina. Io zany mbola mitohy ihany koa ny village orange amin'ity taona ity. Dia ny resaka ankoatran'izay centre d'accès internet moa zany le misy esaky ny faritra roa amby roapolo dia mbola hotohizany fa izy maison des jeunes vaovao hafa fiarah-miasa amin'ny ministère de jeunesse sport izay mbola ho atao ihany koa. Natao sy ny tampombo ofisialy ny fanaraha-piara-miasa teo amin'ny Orange Solidarité Madagasikara sy ireo rehetra mpiara-piombonantoka azo tombontsoa amin'izany fandaharana asa izany. Tamin'ny taona 2024 dia naopana tamin'ny fametrahana ny fanabeazana numerika teny anivondreo manerana nosy ny tetikasan'ny Orange Solidarité Madagasikara. Ho tohizana amin'ireo sekoly misy 7 hafa zany amin'ny alalan'ny tetikasa supercodeur amin'ity taona 2024 ity.